vahoaka izara ny fiadanana isanao izahay Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindraponao aminay mpanota mahanitra dia nomenao ny zanakao lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noho izany ry tompo rainay any an-danitro, indreto izahay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavany zanakao olony, ny fijaliany sy ny fahafatesany, ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany tamin'ny voninahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay. Ka miandry sy mitalao ny fiverenany izahay. Amen. Ankehitriny ray eo, ahidiny ny fanahy masina mba ameny ny fonay ka andraisanay tokoa ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'izao fanasana izao. Fa ny fanahy masina no aharinao, amelobanao, anamasinanao sy anomezanao anay ny zava-tsy rehetra. Amen. Misaotranao izahay ry Jesosy Kristy Tompo. Midera ny anaranao izahay ry zanak'Andriamanitra lahy tokana mpamonjy anay. Ankalazaina ny ianao noho ny fitiavanao izay mahery noho ny fahafatesana. Ary izahay izay tonga eto anatrehanao, iombona amin'ny latabatrao, dia mangataka mba ampiraisinao aminao toy ny sampana amin'ny voaloboka. Ampianaro ifankaty tahaky ny tiavanao anay izahay, ary aoka izahay iara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo, ny fiononana sy ny fifaliana aminao. Dia ianao izay miara-manjaka amin'ny iray sy ny fanahy masina, hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mitsangana ny fiangonana. Jesosy Kristy Tompo, tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny nofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy: raiso amy ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Ary toy izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy: misotroa amin'ity ianareo rehetra, fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka. Koa na oviana na oviana no misotro ianareo, dia izao no ataovy ho fahatsiarovana. Misaotra ny iray izay nampamendrika antsika anananjara amin'ny lovan'ny olona masina eo amin'ny mazava. Amen. Efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra antsika isika, koa afaka manambara hoe: ho amasina ny anarana, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, ety an-tany tahaky ny an-danitra. Neo anay izy anlasaza ho anay, ary mamelà ny elokay, tahaky ny namelanay izay beloka taminay. Ary aza mitolanay ho fakapana, fa manafahany ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika.
Ny kapoaka ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo, andeha efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra. Izay voaombo tamin'ny azo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, no efa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy anie no ampahery sy hiaro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo anie ny fiadanana. Amen. Misaotra ny tombo isika amin'ny hira fa 490. 266. Amen.
mipetraka ny fiangonana dia tonga amin'ny fotoana mivavaka fisaora mbola ihany mivavaka ty indre zandriamanitro ny alehibe ny fitiavanao indre ny alehibe ny famondraponao indrindrandrindra ny alehibe ny voninahitrao misaotra anao ra io tanteraka ity fotoana tian'io ary ny fahasoavanao manana ambiampy dia mizara tokoa ny afalianao zay miboiboika ka tsy mety ritra dia tanteraka tokoa ary ampy ho anay tsirairay avy misaotra anao izahay amin'ny andro anily ity satria tanteraka ny fanompona androany tsy niherinay na tanjakaina toga izany fa niherinao mivavaka ho an'ny mpitandrina rehetrarehetra naiza naiza ny toerana misy azy naiza naiza na ny rahanao azy ianao zay tompony fahefana sy tompony voninahitra no nanome azy zany baiko zany tenene manokana ny pasterany kiray Joseph Arakoto Ormana ianao zay nahara ny lanitra sy ny tany zay manana fitiavana sy fahefana manana ambiampy hizara zany aminy ka azy ahefany manatanteraka ny adidy zay nandrahanao azy mivavaka ihany koa ny ray aman-dreny rehetrarehetra tenenay manokana ny ray aman-dreny miandro tiana izay malagasy mitovy aminay sarotra ny malevinanaka ny tompo sarotra izany nefa ianao zay mahay mameno ny baka afaka manome fifalianao azy anao ny amin'ny fampahireza tompo matoky ianao zahay fa ianao zay efa nametraka anay amin'ity toerana ity no hameno ny baka mivavaka ho an'ny tokantrano rehetrarehetra ninninona ny endrika isehoany tsy fahampi ninninona ny endrika isehoany fahoriana ary ninninona ny anarana mety atsony izany tompo magataka aminao zahay anao ny hameno ny banga rehetrarehetra na ny fitiavana izany na ny fifaliana mivavaka ho an'ny firenenay zahay i Madagasikara izany voanahazo filoha vaovao izahay sitrakao izany matotanterakeo ary mino izahay tompo apetraho eo ambany fitarihanao ny firenena tsaronay koa ty firenena manaray anay ity mivavaka ho an'ny gilet jaune izahay tsy maninona tompo manana fahefana ambony fahefana ianao ny mahalala zay tokony atao mivavaka ho an'ny tafo rehetrarehetra enina izahay eto am'izao ary ny mpiambina dia tsy afaka miatrika ity aza dia anao ny hanome hery sy fahefana ary ny fifaliana indrindra fahavokisam-panahy satria tsy miaraka ny ray latabatra taminao androany ny sasana taminay na dia tsy mendrika ny tsipona ny latsaka amin'ny latabatra ao izahay dia nefa nyraisinao ary ny ray latabatra taminao androany ka zay tsy afaka nanao izany tompo dia omenao ny sahaza azy tompo betsaka ny zavatra tianay olazaina ary isaraky eto izahay rehefa veko betsaka ny mbola ody lavitra na ny tompo-tanàna izany na ny ody dia anao ny tantana ny dianay ka ho tafahoana somatsara ny atrika ny herinandro zay nametrahanao anay tsirairay avy raha isaraky eto izahay dia oka hitoetra mandrakariva ny fifaliana sy ny fiadanana zay miraisinay teto ambany ary tsaronay mivavaka nampianarinao ny mpianatra fahiny zay manao hoe Le Saint-Esprit nous dit,
Soyez toujours joyeux d'appartenir au Seigneur. Je le répète, soyez joyeux. Que votre bonté soit évidente aux yeux de tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu, dans la prière, ce dont vous avez besoin, et faites-le avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Mifali mandrakariva mitompo hoy izao indray mifali. Aoka ho fantatry ny olona rehetra ny fandeferanareo efa mbiakaiky ny tompo. Aza manana inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana ambany ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Mitsangana isika andray ny sodrano avy amin'ny Tompo. Aminareo amieny Tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo amin'ny Tompo.